mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanaraba antsika riavako malalatra tety Soma. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny filazan-tsaramasina araka ny Jaona toko 12 andininy 7:30 hatramin'ny 7:70. Jaona toko 12 andininy 7:30 hatramin'ny 7:70 aminaran'i Jesosy. Na dia fananao zany famantarana betsaka izany teo anatrehany azy Jesosy dia tsy mba nino azy ireo mba hatanteraka ny teny nataony Isaia mpaminany hoe: Tompoko, iza nino ny teny nampitondray anay ary iza ny nampisehoana ny sandrin'i Jehovah? Izany no tsy nahaizany nino satria io koa Isaia efa nanajamba ny masony sy nanamafy ny fony izy mba tsy hahita ny maso na hahalala ny fony dia tsy hibebaka izy ka tsy hahasitrana azy aho. Izany teny izany no nolazain'ny Isaia satria nahita ny voninahitra izy ka nilaza azy. Kanefa maro tamin'ny mpanapaka aza no nino azy. Nefa noho ny fariseo dia tsy nanaiky ireo fandrao havoaka hiala amin'ny sinagoga, fa tia ny voninahitra avy amin'olona izy ireo fa tsy voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ray masino manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fa tia ny voninahitra avy amin'ny olona izy ireo fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Riavana ny fariseo sy ireo tompon'andraikitra tao amin'ny tempoly no tondroiny Jaona eto tia ny voninahitra avy amin'ny olombelona fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ino moa riavako malala no ambaran'ny Jaona eto? Raha ohatra ka manao heviteny Jaona manazava ny antony tsy nandraisan'ny fariseo sy ny mpanorandalàna ny filazantsara na koa ny antony tsy nanekeny ny anaraka an'i Jesosy na dia nino azy izy, ny antony koa tsy nijoroany vavolombelona na dia nino azy izy. Io ny filazan'i Jaona manao hoe satria fitiavam-boninahitra dia fitiavam-boninahitra avy amin'olombelona fa tsy ny fitiavam-boninahitra avy amin'Andriamanitra. Ino riavako malala no tsy hoe kristianina tia ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, na inona ny kristianina tia ny voninahitra Raha toa ka mamaky tsara ny filazantsara araka ny Jaona isika dia manana fanazavana vitsivitsy ny filazantsara araka ny Jaona. Mametraka tsara fa Andriamanitra dia tompon'izao rehetra izao. Andriamanitra nahary izao rehetra izao ary Andriamanitra dia Andriamanitra ny voninahitra, Andriamanitra ny fahalebiazana, Andriamanitra ny fahefana. Raha ovino no kristianina no tia ny voninahitra avy amin'Andriamanitra na tia manome voninahitra n'Andriamanitra, tsy dia ilay voninahitra ny kristianina loatra no tiany Jaona resahany eto, fa ilay hoe tia ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, tia manome voninahitra an'Andriamanitra. Ny olona tia voninahitra avy amin'Andriamanitra ka manome voninahitra an'Andriamanitra, voalohany indrindra dia mino izay ny rahany. Jesosy no ny rahan'Andriamanitra. Ny olona tia ny voninahitra Andriamanitra dia olona mino fa ilay voninahitr'Andriamanitra dia efa nentin'i Jesosy tetỳ amin'izao tontolo izao, ka hita ao amin'i Jesosy ilay voninahitr'Andriamanitra. Noho izany dia ny olona tia ny voninahitr'Andriamanitra dia ny olona mandray an'i Jesosy ka mandray ilay voninahitr'Andriamanitra nentin'i Jesosy. Dia misy karazan'olona roa raha ohatra ka araka ny Jaona ny resahana, dia eo ireo karazan'izay tsy nisafidy ny voninahitr'Andriamanitra, tsy nino an'i Jesosy, dia ireo ilay ambaran'i Jaona ao amin'ny Jaona toko 5:10 manao hoe ireo izay efa voaheloka raha teo satria tsy nino ny anarany. Fa misy kosa
ireo zay nino le voninahitr'andriamanitra nandray an' Jesoa, nino fa Jesoa lay zanak'andriamanitra ary mitondra ny voninahitr'andriamanitra de ty amin'izao tontolo zao, satria efa ny fahafaham-baraka ny fahotana no teto am'izao tontolo zao rehefa nanota ny olombelona, de tonga ny fahafaham-baraka ny enatra satria nanakora ny olombelona lay ratsy, ary nanakora ko aza an'andriamanitra hoe reo olon'ireo foana ny tianao, reo olombelon'ireo ny tianao, nefa reo olombelon'ireo de zao tsy manao ny sitraponao. Ary dia misy ny nandray zay voninahitr'andriamanitra zay tamin'ny alalan'i Jesoa, de misokajy roa ary zany ny olona eto ambonin'ny tany raha amy lafiny ara-panahy, tsisy anelanela, de zao ireo zay mino an' Jesoa ho tompo sy mpamonjy ka nahita ny voninahitr'andriamanitra ao am' Jesoa, ary ireo zay tsy nino an' Jesoa ary tsy vitany hoe tsy nino fa tia ny voninahitra olombelona, tia ny voninahitra avy amin'ny olombelona. Ny kristianina ho tsika teo tia ny voninahitr'andriamanitra de nandray mino izay ny rahany. Ny voninahitr'andriamanitra eo am' Jesoa de tsy ny olona rehetra akory no nahita an'izany, fantatsika izany, fa merimberitsika izany, fa tsy ny olona rehetra akory no nahita ny voninahitr'andriamanitra tao am' Jesoa. Lay lehilahy kapiteny anankiray zay tantarain'ny Marika, rehefa nahita ny fahafatesan'i Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana, nahita ny zava-nitranga, nahita ny alànaina, de zao ny tenin'ilay kapiteny manao hoe tena zanak'andriamanitra, marina tokoa fa tena zanak'andriamanitra io lehilahy io. Zany hoe teo amin'ny hazo fijaliana, ny olona rehetra mijery lay hazo fijalian'i Kristy de hazo fijaliana izay midika faharesena, fanamelohana. Tamin'ny andron'ny romanina de ny olona ombona amin'ny hazo fijaliana de ny olona farahidiny amin'ny faharatsiana ny marimarina kokoa, ny jilamboto, ny fanitry be pirenena, ny mpamon'olona, ny mpanao herisetra, ary olona tsy manana laharana na inona mihitsy eo amin'ny fiarahamonina, zany no nombona tamin'ny hazo fijaliana. Tsy nisy olona mihaja, tsy nisy olona nanana ny naizy azy teo amin'ny tantaran'ny romanina ka nombona tamin'ny hazo fijaliana, fa saika ny olona zay sanatry fatritran'olona no nombona tamin'ny hazo fijaliana. Profon'izany teo ampovoan'ny jiolahy anankiroa zay mpanao herisetra Jesoa, mipetraketraky Jesoa, mpangalatra, mpanao meloka, teo Jesoa nombona tamin'ny hazo fijaliana. Eo am'izany hazo fijaliana zay midika enatra izany ary tenenin'ny boky Deutéronomie hoe ozona, vao ozona izay miantona amin'ny hazo, zany hoe vao ozona zay eo amin'io hazo fijaliana io. Eo am'izany hazon'ny hazon'ny fanozonana izany, zany hazon'ny ozona izany, eo am'izay le kapiteny no mahita hoe tena zanak'andriamanitra kay le lehilahy io. Lay kapiteny izay nanao fanekempinoana de nahita ny voninahitr'andriamanitra tao am' Jesoa eo amin'ny hazo fijaliana. Mbola maty eo amin'ny hazo fijaliana Jesoa de efa hitan'ilay kapiteny ny voninahitr'andriamanitra teo aminy. Mo tia manao hoe tsy de ny olona rehetra akory ny tahaka ity kapiteny ity, fa misy nanaovan'i Jesoa fahagagana tahaky reto fariseo mpanorandalàna atao amin'ny temboly reto, ny andininy vavitra amin'ny telopolo hoe nefa na dia efa nanao zany famantarana betsaka izany teo anatrehany azy izy de tsy mba nino azy. Zany hoe tsy ny famantarana nataon'i Jesoa mihitsy akory ho nampino reto olona reto, fa efa vonona ny tsy ino mihitsy izy, araky ny tenin'ny Isaia mpaminany sy toko fahatelo amby dimapolo dia maneho hoe tsy vonona ny ino an' Jesoa mihitsy ny fariseo sy ny mpagnara-dalàna, ary rehefa tsy tao anatin'ny olona ny fahavonona ino de tsy nahita ny voninahitr'andriamanitra tao am' Jesoa mihitsy izy, satria tsy nandray ny iraka zay ny rahin'i Jesoa, ny rahin'andriamanitra de Jesoa. Matetika ravako malala betsaka angeny zavatra ataon'andriamanitra eto am'izao tontolo zao, betsaka, misy zava-mahagaga maro, fa misy ny misafidy ny tsy ino mihitsy, fa efa nisafidy ny tsy ino de zao tsy nahita ny voninahitr'andriamanitra mihitsy izy. Ravako hotsika eto manao hoe ny olona mikatsaka, ny olona zay
tia ny voninahitra avy amin'andriamanitra dia voalohany indrindra mandray an' Jesosy, mino an' Jesosy ho izy le tompo sy mpamonjy, ary eo amin'io azy fijalian' Jesosy io eo de midika ho voninahitr'andriamanitra. Zay mahatonga an' Paoly ny teny manao hoe reharehako ny azy fijalian' Jesosy Kristy tompo. Fa ny faharoa avako malala izay ny olona koa zay tia ny voninahitra avy amin'andriamanitra fa tsy ny voninahitra avy amin'ny olombelona, ny olona tia ny voninahitra avy amin'andriamanitra de izao koa manaiky ho ampiasainy lay finoana izy, manaiky ho ampiasainy lay finoana izy. Ny finoana avako malala de mampiasa, maniraka, mampanao zavatra. Raha mino ianao fa ho avy ny ongana raha pitso de androany anao efa manao programa zany hoe andeha hanamboatra ny masom-bolo koa fa ho azo ny ongana raha pitso. Raha ohatra ianao ka mino fa omen'andriamanitra vola amy ray volana de efa nio ianao de efa mieritreritra hoe so zany ny programako. Raha mino ianao fa ho sitrana de zao efa mieritreritra ianao hoe zao zany ny programako. Zany hoe ny finoana de finoana miasa. Ny finoana miasa de efa mandray sahady miaina ny fahatanterahany lay zavatra lazainy ny tenin'andriamanitra. Ka ny olona tia ny voninahitr'andriamanitra de olona izay manaiky ampiasainy lay finoana, manaiky ampiasainy ny finoana izy. Reto fariseo sy mpanora-dalàna reto de tsy mba nanaiky nampiasainy ny finoana. Nino nge izy? Ondininy fa roa amby efapolo. Kanefa maro tamin'ny mpanapaka aza nino, nefa noho ny fariseo de tsy nanaiky. Zany hoe nefa noho ny fariseo de tsy nanaiky. Nino izy? Fa tsy sa izy. Tsy sa nanaiky ampahabe maso izy, tsy sa nanaiky ho ampiasainy ny finoana izy. Betsaka ny kristianina revako manara mino fa tsy mety ampiasainy ny finoana. Zany hoe rehefa ampiasainy, rehefa mandre ny tenin'andriamanitra de tahaka lay fanoharana nataon'i Jesosy ndray maka hoe zao ange misy amin'ireo voafafy reo tahaky ny misy ny tonginy, misy ny eny amin'ny lalana, misy ny eny amin'ny tany misy vatolampy, misy ny eny amin'ny tsilo, misy eny amin'ny tany tsara, fa lay eny amin'ny tsilo de zao maniry any izy fa tsy mamaka, fa ny teren'ny tsilo de zao maty izy. Ina dikan'izany? Mino ihany izy fa izao tsy tonga asa lay finoana, tereniny lafiny zavatra maro samihafa dia maty ihany lay vonafafy. Tsy nino izy fa mino izy, saingy zao tsy naharitra. Be de be zavatra naniry lay finoana de maty lay finoana. Hoy ny filazan'i Jesosy azy hoe ny aiainy zao fiainana izao, ny tebiteby am'izao fiainana izao de zao tsy naharitra, tsy niasa lay finoana. Ny olona tia ny voninahitr'andriamanitra de olona manaiky ampiasainy finoana io izy. Ina ny ampiasainy finoana? Manaiky hampanaovin'andriamanitra zavatra, manaiky hirahan'andriamanitra, manaiky hitondra ny fahazavan'andriamanitra amin'ny haiziny fahakalana, na haiziny tsy fitiavana, na haiziny ny akamona, na haiziny fahaltona, na haiziny fitiavatena. Zany hoe ny mpanompon'andriamanitra izay mitsinjo tia ny voninahitr'andriamanitra de tsy maintsy zao, tsy maintsy olona manaiky hirahan'andriamanitra izy. Tsy maintsy, satria nahita ny voninahitr'andriamanitra izy de sahy mijoro vavolombelona lay voninahitr'andriamanitra. Matoa Paoly sa nijoro vavolombelona tory ny voninahitr'andriamanitra atao amin'ny Kristy de satria nahita ny voninahitr'andriamanitra nanelatrelatra fony izy nitaingina soavaly te an-dalana Damaskosy, nienjera teny ambony soavaly. Matoa nanaiky faty to amin'ny azy fijaliana koa Petera de zao satria nahita ny fivantaren'i Jesosy, satria nahita ny voninahitr'andriamanitra atao amin'ny Jesosy izy, ary jaonina moa de efa manazava an'izany rahateo. Matoa Jaona nanaiky nogadraina tany amin'ny nosy Patmo, matoa izy reo apôstôly maty martyra avokoa de satria nahita ny voninahitr'andriamanitra izy. Rehefa koa malala ny olona tia ny voninahitr'andriamanitra de maika hanao ny asan'andriamanitra. Ny olona nahita ny voninahitr'andriamanitra, ny olona tia ny mikatsaky ny ampamiratra ny voninahitr'andriamanitra, ny olona tia koa hirakotra ny voninahitr'andriamanitra de izao olona manaiky asa, manaiky ampiasainy zany finoana izany. Mety eza rehefa koa malala ho kristianina ampiasainy finoana ianao. Mety eza ho kristianina manaiky ampiasainy finoana
tsy ampiny hoe atota-pahalalana fotsiny mahakristianina, tsy ampiny hoe mahafantatra ny andinitsotra masina isan-karazana zay mazava ho azy abdi zany, fa izao move manaiky ampiasain'andriamanitra. Ka rehefa manao zavatra de tsy mieritreritra hoe tsy vita io satria tsisy vola, rehefa manao zavatra de mitemana hoe tsy vita io satria olona vitsivitsy manao zavatra, rehefa manao zavatra de mieritreritra manao hoe tsy mety io satria tahaka zao. Ny olona rehefa manam-pinoana avako malala ao amin'andriamanitra de mahatsiaro hoe andriamanitra zay ao am' Jesoa de andriamanitra ny voninahitra ka tsy manala baraka zay olona nofidiny ary tsy manala baraka koa ny anaran'izy tena ny andriamanitra. Fa ny fahatelo le avako malala, ny olona zay tia ny voninahitra avy amin'andriamanitra, mikatsaky ny voninahitra avy amin'andriamanitra ihany koa, dia olona izay tsy hoe manaiky ampiasainy ihany, fa ny fahatelo de zao olona ihany koa eo amin'ny fiainany mibanjina lay fiainana mandrakizay. Ny voninahitr'andriamanitra mantsy any de raha manokana tsara amin'ny bokin'ny apokalipsy tsika de tena ao amin'ny fanjakan'andriamanitra miariary ny voninahitr'andriamanitra. Hoy ny filazan'ny bokin'ny apokalipsy manao hoe ao amin'ny fanjakan'andriamanitra de tsy misy masoandro tsony, fa ny voninahitr'andriamanitra ny manazava ny lanitra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra. Tsy misy masoandro tsony ao, zany hoe tsy misy famataranandro koa ao zany satria mandrakizay tsy misy andro, tsy misy alina ao. Rehefa miteny hoe tsisy masoandro ao de tsy misy famataranandro ao zany fa mandrakizay ny ao. Tsy misy hoe zany hoe mainka hoe nde hamonjy fotoana na ino, fa mandrakizay ny fiainana amin'ny fanjakan'andriamanitra. Dia ao am'izany voninahitr'andriamanitra zany de zao hoe tsy misy masoandro manazava fa andriamanitra efa fahazavana, ny voninahitr'andriamanitra ny manenika ny lanitra ny mandrakizay amin'ny fanjakan'andriamanitra. No zany de zao ny olona mijery, ny olona mikatsaka tia ny voninahitra avy amin'andriamanitra de zao koa tsy eto amin'ny tany ihany ny masony, tsy eto amin'ny tany ihany ny masony fa any amin'andriamanitra, any amin'ilay ova-tanina. Misy tononkira amin'ny fifoazana zay hoe mandeha lalana volamena, de izay tena ara-tsaotra masina mihitsy ao amin'ny bokin'ny apokalipsy manao hoe zao nge mandeha lalana volamena ny olona ao amin'ny fanjakan'andriamanitra. Raha tsika tratry ny toe-tsaina kartezianina loatra indraindray de mieritreritra aiza koa zany lalana volamena zany, aiza koa nisy an'izany lalana volamena zany. Fa firy akory ny kintana efa hitatsika olombelona, tsy tonga eny sika no ny alavirany toerana mahatratra anapitrisany ane lumière misy be deabe an'izany. Mety na ny fiaran-danitra andahanantsika makeny aza de mety ho 100 taona tsika, 200 taona, 400 taona vo tonga eny am'ireny kintana zay hitatsika avy ety amin'ny tany reny. Fa be deabe amin'izy ireny misy be volamena sy ny tahaka zany. Betsaka ny kintana fantatsika olombelona fa na planeta fantatsika fa be volamena. Ka ahoana ny tsy nonao fa fa misy volamena ny amin'ny fanjakan'andriamanitra. Ahoana andriamanitra nahary volamena teto ambonin'ny tany ko tsy afaka ahary volamena ho ao amin'ny fanjakany, mihoatra lavitra noho zany azy. Noho zany dia tsy tokony hisy fisalasalana amitsika mihitsy ny hoe misy volamena ao amin'ny fanjakan'andriamanitra. Hitan'ny Jaona ao anatin'ny bokin'ny apokalipsy zany. Tsy le volamena arena loatra ny tena tiana tenenina, fa le fahatsarana lay lapan'andriamanitra, lay fanjakan'andriamanitra hovatantsika. Raha tsy naseho tamin'ny Jaona ka nitantarainy amitsika ny fanjakan'andriamanitra de metsaka hoe ohatran' inona zany eo amin'ny fanjakan'andriamanitra zany. Fa i Jaona de manazava hoe famirapiratana, voninahitra, fifaliana, tsisy ranomaso, tsisy tebiteby, fa fiainana ny eo amin'izany fanjakan'andriamanitra zany. Satria ao ny voninahitra, ao ny voninahitr'andriamanitra. No zany de afaka malala, raha ny eto tany ihany no banjintsika de zao lasa mibanjina ny voninahitr'olombelona isika. Ny olona tsy mibanjina ny voninahitr'andriamanitra, ny olona tsy tia ny voninahitra avy amin'andriamanitra de zao variana amin'ny voninahitry ny tany izy. Fa rehefa tia ny voninahitra avy amin'andriamanitra ianao na tia ny voninahitr'andriamanitra de ny mitranga de zao ao amin'ny fanjakan'andriamanitra ihany koa ny masonao. Mahatsiaro hoe toerana ova-tanina, toerana mbola hifaneraserana amin'andriamanitra ny hoale ka mahita fiainana teny mbola ety ambonin'ny tany mibanjina ilay fiainana mandrakizay.
tandray revako malala itsika kristianina de tsy manana ilay fahazahonantoka hoe hoao amin'ny fanjakan'andriamanitra fa matetika de ny erotany ihany ny ijerentsika an'andriamanitra tsy ry avako raha eto ihany ana tena anao an kristy de mahatra indrindra noho ny olona rehetra amboniny tany ianao fa mpanjiny koa le lanitra hovantanina am'izay fotoana zay misy heviny aminao na ny fotoana na ny minitra na zavatra rehetra aminao hoe hay moa za eto am'ty tany ty de miasa manompo an'andriamanitra tia namana mitarina ny tontolo iainana mitarina ny fiainan'ny mpiarabellamika mitoro ny filazantsara manao asa soa zandrehetrany de atao fa zao tsy eto akory amin'ny monina fa tazako eto lay hovantanina ary io na tonga andra salama nge nahavita niatrika ny fahafatesany ny teny manao hoe hitako ny lalatsara ka izorako satria tsy nibanjina ny tany voninahitry ny tany izy ary tsy tia ny voninahitry ny tany izy raha mitaha my voninahitr'andriamanitra de nalony ny vidy ny voninahitr'andriamanitra afaka malala hotsika manao hoe enao mpino a kristianina vita batisa manana an' jesoa de zao ry avako malala mpanjino ny voninahitra tiavo ny voninahitra ao amin'andriamanitra zay hovatanynao fanjakan'andriamanitra fa ito mpamanganana de mampieritreritra ny tapany voalohany ry avako malala manao hoe tia ny voninahitra avy amin'ny olona ireo mpanapaka tao amin'ny sinagoga tao amin'ny tempoly tia ny voninahitra avy amin'ny olona fa raha antsika teo ny tia ny voninahitra avy amin'andriamanitra hoe olona mino izay ny rahin'andriamanitra de jesoa olona manaiky ampiasain'ny finoana ka hijoro vavolombelona ary olona mbonjana ny fiainana mandrakizay fa misy kosa ny mifanohitra am'izay izay tia ny voninahitra avy amin'ny olombelona ny olona tia ny voninahitra avy amin'ny olombelona de mazava ho azy mitahotra ny olombelona zay no mipaiko azy ny tahotra ny overy zeza very andraikitra tao amin'ny sinagoga ka na de efa fantatra aza fa diso le lalana izorana de atao ihany satria matahotra olombelona na de efa fantatra aza fa marina le maha kristianina marina ny tokony hijorona fa zao no ny tahotrany hoe voaroky eto amin'ny sinagoga fotsy tsy mahazo toerana etontsony sy sia de zao niaritra nanao hoe aleoko mandeha alohanay mandeha amin'ny tsy fahamarinana ihany betsaka ry afako malala ny olona kanosa tahaka zany ny olona tia ny voninahitra avy amin'ny olombelona de zao ny olona tia ny voninahitra izay avy amin'ny olombelona de zao olona kanosa tsy samijoro manakalo ny finoana amin'ny zavatra manakalo ny maha kristianina amin'ny filan-javatra tsy mijoro fa manakalo ny marina aza amin'ny filan-javatra olona matikena maso olona baiko ny toerana baiko ny fitiavam-bola baiko ny fitiavam-boninahitra zay tsy ateza fa eto ambonin'ny tany ihany tsy maharitra fa eto ambonin'ny tany ihany ao anatin'ny 7 taona sy 8 taona mety amiratra angamba amin'ny voninahitra eto amin'izao tontolo zao tokoa mety betsaka ny olona tahaka zany mamiratra amin'ny voninahitra eto amin'izao tontolo zao saingy zao tsy fantatr'andriamanitra rehefa ny apahany any de hoy ny tompo iteny manao hoe de izy tokoa ane iteny manao hoe tompoko fa tsy ho ao amin'ny fanjakan'andriamanitra io ny antony de zao satria tsy nijoro satria tia ny voninahitra avy amin'ny olombelona de afaka malala kristianina sika ny zava-dehibe amintsika de zao ny fijoroana ny fitiavana ny voninahitra ao amin'andriamanitra de mampahay anao ry avako malala tsy mora akory zany fa matoki an'andriamanitra matoki fa andriamanitra mitantana sy mampahery anao ary tsy ametra-panontaniana isaky ny segondra koa anao ka mite manao hoe voninahitra avy amin'andriamanitra ty sa voninahitra avy amin'ny olombelona tsy zay loatra tsy voalanja ny sain'olombelona zany hoe safidy isaky ny ray sekondy ahoana moa zany tompo ny voninahitra avy amin'ny olombelona inandray nataoko sao de mikatsaka ny voninahitra avy amin'ny olombelona loatra raha ty tsy zay loatra raha zay dia tsy trotraky ianao fa ny zava-dehibe de zao efa ao anatin'ny fiainana maha kristianina ianao ny satanao na ny statut anao ny fiainanao dia efa pikatsaka ny voninahitr'andriamanitra noho zany de zao mandehana ampareta mandehana amin'ny finoana arao jesoa matoki ny fitiavan'andriamanitra anao de mandehana amin'ny fanetretena raha toka zahana toetra ianao andrandray amin'ny maha olombelona zahana toetra amin'ny voninahitra satria mety mitranga zany
hoe mandalo fijantohitra ny voninahitra isika hoe inona ny tianao voninahitra avy amin'olombelona sa voninahitra avy amin'andriamanitra mety hitranga zany ndraindray anony misy rehefa hitranga ny fanenjehana hitranga ny zavatra tsy maintsy ho safidiana de zao matoky fa andriamanitra hitantana sy ampahery anao ka avitanao hijoro manao hoe ny voninahitra avy amin'andriamanitra ihany ihany andriamanitra ihany no mampahery anao andriamanitra hitokinao a no ampahery anao ka mahatonga anao mandresy ny voninahitra zao tontolo zao fa hisafidy kosa ny voninahitra Kristy betsaky reo mpinodry afaka malala na vita ny safidy ny voninahitra avy amin'andriamanitra tsy hoe satria matanjaka izy fa satria nametraka ny fiainany teo ampelantanan'i Jesosy izy tahaka anao ivavaka sika tompo misaotra noho ny amin'ny teninao zay mazava aminay fa atao aminao zay hibanjina ny voninahitra avy aminao Andriamanitra ny voninahitra zao tontolo zao de mandalo ihany ny voninahitra zao tontolo zao de mielina mora simba ary miafara amin'ny fahafatesana sy ny faharavana azy miafara mienatra mandrakizay fa ny voninahitra ao Andriamanitra zay ao amin'i Jesosy de fiainana mandrakizay ankehitriny tompo ampahirezo zahay ho tia ny voninahitra ao Andriamanitra efa zanakao zahay noho ny amin'i Jesosy efa nametraka ny fiainanay teo ampelantananao zay noho ny amin'i Jesosy dia ampahirezo tompo hikatsaka ny voninahitra ao amin'ny asanay de ho hita ny voninahitra ao amin'ny fanompona ianao de ho hita ny voninahitra ao amin'ny asa fivelomanay amin'ny fianakavianay de hiariary ny voninahitra ao tompo ampandehano amin'ny mpanetreteny zay ary ny voninahitra ao midika fahazavana ny voninahitra ao midika fifaliana de rakofy an'izany voninahitra ao zany zahay mba ho hitan'izao tontolo zao fa zanakao zahay jereo ny tanindrazanay jereo ny zanakay ny tokantranonay tsirairay avy tompo rakofy ny voninahitra ao ary oka ho hitan'izay mijery anay fa manana anao zahay jereo ireo marary sy trano jereo ireo mananady am-panahy ampahirezo misaotra Jesosy amen